Ny filazantsara araka amin'ny Matio toko 7 ry havana izay novakiana tamintsika perikopa voalahatra amin'ity anio ity no andraisantsika ny afatra amin'izao alahady ny sampanasa asa fitoriana ny filazantsara izao. Jesosy nanasitrana ireo jamba roalahy anankiroa. Zava-dehibe amintsika ry havana ny asa fitoriana ny filazantsara izay ampahafantarantsika hilazantsika hitoriantsika ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana amin'ny maty mba hinono ny fiarahamonina ary ho fiainana ho azy satria izany no tena fiainana. Raha mandray izao perikopa izao isika ry havana dia hanangana lohahevitra manao hoe torio Jesosy Kristy andraisan'ny mpiarabelona ny famonjena. Torio Jesosy Kristy handraisan'ny mpiarabelona ny famonjena. Ny voalohany amin'izany izay asantsika andrahan'ny tompo antsika ry havana dia izao: ataovy izay hiainon'ny olona ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra. Ataovy izay hiainon'ny olona ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Amin'izao tantarany jamba roalahy izao dia niantso mafy ny dradradradra ny an Jesosy Kristy ireto jamba ireto ka nyteny hoe mamindra fo aminay ry zanaky Davido, mamindra fo aminay ry zanaky Davido. Ny mahagaga ry havana dia vitsy tamin'izany no nahalalan'i Jesosy fa izy ny zanaky Davida. Ary raha miteny hoe zanaky Davida isika dia ny maha-Mesia ny Jesosy no ilazana izany, ary fantatra izy roalahy nefa izany. Ny olona maro tsy nahalalan'izany fa ireto jamba ireto nahalalani Jesosy fa izy no Mesia. Ary azo inoana ry havana fa fantatra izy mirahalahy tamin'ny soratra masina na ny testameta taloha izay nantsoina hoe ilay mpanavitra izao tontolo izao, ilay mpamonjy no Mesia, manam-pahefana mampahiratra ny jamba. Hitantsika ao amin'ny Isaia mpaminany izany ry havana ny toko 5:30, ny toko 2:7. Ny Mesia no mampahiratra ny jamba. Ary dia fantatra ireto jamba roalahy ireto izany satria nolazaina taminy ary efa reny tao amin'ny soratra masina. Ka tsy hoe ny fahitana an Jesosy fotsiny fa efa naheno ny soratra masina izy ireo tamin'ny fandrenesan'ny sofiny izany tenin'Andriamanitra izany. Finoana avy amin'ny fiainona izay miaino ny soratra masina dia mitazona ary mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Noho izany ry havana dia izao tena zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara satria mamonjy izay rehetra miaino izany ao anaty fangejan'ny aretina, ao anaty fangejan'ny Satana. Ka rehefa miaino sy mandre izay olona miaino izany dia mahafantatra ary mitondra azy maka amin'ny finoana. Tsy marina matetika ry havana ilay hoe tsy mitory tsy misy pirofo izahay. Mety hisy pirofo ihany rehefa mitory aloha tsy maninona izany, fa tsy marina mandrakarivo izany. Satria rehefa mitory ny filazantsara isika dia Andriamanitra mampitombo izany any amin'ny olona tsirairay izay miaino azy. Ary tsy voatery ho fahagagana hatrany ry havana no torian'ny fiangonana. Izany hoe ny kristianina ao amin'ny fiangonana dia tsy hoe tsy iseho amin'ny fiainana izany,
fa afaka ataon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izany, fa tsy hoe fahagagana akory ny torintsika ka androany amin'ny fito tongava ao am-piangonana fa izy jamba hiratra amin'ny 12 misy mangozozo lohalika hitsangana, misy tsy manan-kohanina afaka adiny iray dia ahita vary. Tsy izany fahagagana izany akory havana no atao hoe famonjena, fa ny atao hoe fiainana toriana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka henony izay rehetra mila famonjena dia tsy izy akory fa i Jesosy Kristy ilay filazantsara maty sy nitsangana maty teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany ry havana dia izao, izany no antom-pisian'ny asa fitoriana ny filazantsara ary mahasampanasa azy asan'ny fiangonana. Isika rehetra tsy maintsy milaza ny tenin'Andriamanitra mba ho reny izao tontolo izao, ho sofina mandreny fiarahamonina ary tsy maintsy mitory ny tenin'Andriamanitra isika. Izany mitory ny tenin'Andriamanitra izany dia izao, milaza ny hevitry ny tenin'Andriamanitra ary inona no ilain'ny olona mba hanana ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina. Ary ilay fiainana atolotry ny fiangonana, atolotry ny kristianina, vokatry ny fiainona, ny filazantsara dia izao, ilay fiainana maka amin'ny fiainana mandrakizay. Ary eto mandiny tena isika ry havana, na njamba reto dia resy lahatra fa i Jesosy no Mesia, na dia tsy mahita aza amin'ny maso. Mova isika kristianina velon'ny finoana mba tena resy lahatra, njamba aza resy lahatra, koa isika olonay boky kely izay hoe ianao mba ahoana, tsy maintsy resy lahatra aloha isika vao mitory. Ary zany fitoriana ny filazantsara zany henon'ny olona ho tenin'Andriamanitra tehiriziny ao anatiny amin'ny alalan'ny fanahy masina ka lasa andraisan'ny mpiarabelona famonjena vokatry ny asan'ny fiangonana. Hoy Jesosy Kristy manao hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka dia manenona ozy anana fiainana mandrakizay. Izay rehetra mandre manana fiainana na jamba na mahiratra. Noho izany ataovy ry havana ho antsika asantsika fiangonana io mampiely ny filazantsara izay nomenantsika ary andrahanantsika io. Ny faharoa ry havana, tory Jesosy Kristy andraisan'ny mpiarabelona ny famonjena, ataovy izay hananan'ny olona faharetana, ataovy izay hananan'ny olona faharetana. Rehefa ny antsoantso reto zamby reto dia tsy namaly Jesosy, tsy namaly avy hatrany Jesosy fa lasa izy. Mety hoe nieritreritra zao reto zamby reto hoe tohatra ny tsy nirarahanay Jesosy. Tsia, lasa izy nakany an-trano niala teo amin'ilay toerana nihaonany izy sy ilay jamba. Dia mbola nanaraka azy indray ilay jamba. Asa moa hoe nahoana reny nandehanan'ilay jamba naka amin'ilay trano nisy an' Jesosy. Izy jamba misy elanelany eo fa zao tena nanam-paharetana izy mitsiriritra ny famonjeny Jesosy Kristy. Tsy namaly avy hatrany Jesosy. Misy ny elanelam-potoana teo anelan'elan'izay fanasitranana zay sy ny antsony an' Jesosy. Tsy maintsy miandry ary tsy maintsy mahandry. Izany no mety tao anatiny izy mirahalahy reto. Rehefa mivavaka tsika ry havana dia tsy maintsy maharitra tahaka ireto jamba ireto. Ary tsy isika ihany, fa isika sampanasa efefa dia mampianatra ny olona haharitra. Fa ny olona araka ilay voalaza teo dia miandrandra fahagagana hainga. Fa zao ny fanarahana Jesosy Kristy, ny fiandrandrana fahasitranana dia tsy maintsy mila faharetana, tsy maintsy mahandry
ary tsy maintsy miandry izay fiandrasana sy faharetana zay ry havana anao atao hoe fanantenana manantena mandrakariva ny mino ary manantena ny amin'ny famonjeny Jesosy Kristy. Ataovy izay ananan'ny olona faharetana ary atomboy amintsika aloha zany. Mety misy fizahan-toetra ny finoantsika ka mety hoe mivavaka isika dia misy ny fotoana tsy hamalian'Andriamanitra mivantana ny vavaka izay ataontsika. Fa zao ry havana, tsy maintsy misisika tahaka nyreto jamba ireto isika, tsy maintsy misisika na dia misy elanelan-toerana ao anatin'ny kilema amin'ny fahajambana aza ireto jamba ireto dia zao mandeha mandrakariva manatona an' Jesosy Kristy ary tsy manery an'Andriamanitra, tsy manery an'Andriamanitra, tsy hoe arakarak'izay vavaka ataontsika tonoantsika dia izay no tsy maintsy valiny omen'Andriamanitra. Fa Andriamanitra manana ny fotoanany izay amalian'Andriamanitra ny mpanompony. Ary zany indrindra no itenenan'Andriamanitra ny hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo. Ny fotoanan'Andriamanitra tsy teren'olombelona. Noho izany ry havana dia izao tsy maintsy maharitra mandrakariva isika ary mampianatra ny olona mila vonjy zany faharetana zany. Fa raha tsy izany dia tsy manam-pinoana izay hitorintsika ny filazantsara. Fa raha tsy izany fananana faharetana zany dia miova fiangonana isan-kalahady sy isam-bolana isika satria tsy mahita fahagagana. Rehefa maharitra isika dia tsy maintsy tonga amintsika ny famonjen'Andriamanitra ary tsy atao filan-javatra fotsiny ny fivavahana izay ataontsika fa tsy maintsy mifototra amin'ny finoana. Ny tanjona dia izao manana fiainana ao amin'i Jesosy Kristy isika ary azo ny fiainana mandrakizay. Fa tsy sanatria ho materialista ka hitady izay momba ny tenantsika fotsiny eto amin'izao tontolo izao. Engany ry havana, mba hanana izany faharetana izany isika. Toroy Jesosy Kristy andraisan'ny mpiarabelona ny famonjena ny fahatelo farany dia izao: ataovy izay ananan'ny olona ny tena fanasitranana. Ataovy izay ananan'ny olona ny tena fanasitranana. Rehefa ao amintsika ny finoana, rehefa tafafindra ao amin'izay hitoriana ny filazantsara ny finoana, satria ny fanahy masina no mampianatra izay rehetra hitoriana ny filazantsara an' Jesosy Kristy ilay fiainana maty sy nitsangana amin'ny maty dia zao tonga ao amin'ny fiainana tahaka nyreto zamba ireto. Mino va ianareo? Dia hoy Jesosy, tongava aminareo araka ny finoanareo. Ny olona manam-pinoana dia sitrana ary rava ny sakana rehetra dia lasa nanaraka an' Jesosy Kristy. Ary ilay Jesosy Kristy Mesia dia izany indrindra ny maha-Mesia azy dia manasitrana tsy ara-nofo ihany fa manasitrana ara-panahy koa. Tongava aminao arak'izay irinao. Ny fanositranana ry havana amin'ny maha-Mesia an' Jesosy dia izao miandalana zany ary anarantsika amin'ny soratra masina tany amin'ny fahababona tamin'ny Babilôna ny zanak'Israely no efa nanantena ny Mesia. Saingy izao aty amin'ny fanekena vaovao izay vao mipotro izany fanasitranana izany aty amin'ny andron'ny Romanina, aty amin'ny Agostô Kaisara. Tonga ny Mesia. Noho izany rehefa eo amintsika ny Mesia dia hisitrahantsika izany fanasitranana izany na ara-nofo na ara-panahy ary tsy maintsy mahazo famonjena, mahazo fiainam-baovao izay rehetra mandray ny Mesia ka mino azy. Noho izany mitaky finoana, mitaky fanoloran-tena,
mitaky fitadiavana sy fanakekezana ny Kristy ny fanasitrana dia iainantsika mpitory ny filazantsara zany ary ampianarintsika ho an'izay torintsika ny filazantsara eo amin'ny fiarahamonina. Ny masositrana ry havana eto dia milaza fahitana fiainam-baovao, ny jamba dia maizina mandrakariva ny hitany, fa rehefa mahiratra izy dia manana fiainam-baovao, fanikafana maso ara-panahy no nataon'i Jesosy mba hananana izy roa lahy reto fiainam-baovao indray, ary dia lasa izy na dia tenenina raha hoe aza miteniteny dia lasa nanaparika ny fiainana azon'izy ireo. Rehefa manokatra ny masonao Jesosy Kristy dia mba manaova ry havana fijery vaovao, voafatotry ny fomba, voafatotry ny fanao, voafatotry ny asan'ny olona matetika. Fa zao kosa ny fanokafan' Jesosy Kristy ny masonao dia hitondranao anana fijery vaovao ny amin'ny fiainanao sy ny fitoriana ny filazantsara, fijery vaovao ny amin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina sy fijery vaovao ny amin'ny hoe fiainana. Amin'izao fotoana izao dia mety hoe na ianao izao eto am-piangonana aza zao dia mety misaintsaina hoe inona moa zany ny fiainako, anahoana raha-pitso, mba manan-karena ohatran'ny olona ve, misy hoanina ve, na koa mety mieritreritra ny fiainanao hoe ohatrany tsy manan-janaka ve, manahoana ary le zanako, manahoana ny tranoko, le koa zany be dia be. Fa zao kosa ry havana, rehefa sokafan'i Jesosy Kristy ny masonao dia zao ny fiainana mandrakizay no aseho an'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fitiavana manasitrana sy mamindra fo, fitiavana sy famindram-po no hitondran'Andriamanitra anao ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Noho izany ary havana, amin'izao alahady ny asa fitoriana filazantsara izao, izay asan'ny fiangonana, asantsika kristianina tsirairay avy izao ianao amin'ny toerana sy ny fotoana rehetra, dia ilaina ny miaina ho antsika mpitory ny amin'ny fiainona ny tenin'Andriamanitra, ny amin'ny faharetana ary ny amin'izay tena nasitranan' Jesosy Kristy atsika dia ny hananana ny famonjena. Ary tsy ho anao ihany fa mampitory ny filazantsara dia mila mizary zany amin'ny fiarahamonina isika, ary ny synode lehibe izay natrehantsika teo ry havana dia tsy mijanona eo amin'ny fifampitaizana eo amin'ny fiangonana ihany, na ny fitoriana ny filazantsara ihany ny asan'ny fiangonana, fa miampy ihany koa amin'ny fivelarana amin'ny asa misiona sy ireo asa sosialy maro isan-karazany mivelatra eo amin'ny fiarahamonina. Koa lahoery ary havana, minoan' Jesosy Kristy Tompo fa ho tonga amintsika araka ny finoantsika. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.